akasitrahan'Andriamanitra antsika nanaovantsika azy. Jerevantsika geny amin'ny bokon'ny Deutéronomia 7:10 hoe ampianarina ianao ho tahian'Andriamanitra ary tena ho tahian'Andriamanitra mihitsy ianao aorianan'ity fampianarana ity raha olona tena mahay maka-to ny afatra fa tsy manana heritreri-dratsy anohatra ny fampianarana fa tonga de paka-to sy mpanaraka zay voalazan'Andriamanitra de tonga de misy fiatraikany eo amin'ny fiainanao avy hatrany izany fampianarana izany. Eo amin'ny Deutéronomia 7:10 manomboka ny 1 de milaza amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe aza vonoina atao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitra ao zay misy kilema maharatsy azy na omby na ondry na osy fa fahavedavedana hoe mason'i Jehovah Andriamanitra ao ny manao trao ny manao izany. Amen. Ito zao de mampianatra Andriamanitra hoe aza vonoina atao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitra ao izay misy kilema maharatsy azy na omby na ondry na osy fa maninona hony fa fahavedavedana hoe mason'i Jehovah Andriamanitra ao izay manao izany. Zany hoe ny omby sy ny biby zay atao fanatitra ny zavatra rehetra afaka atao fanatitra fa ny zavatra tsy azo atao fanatitra kosa de izay misy kilema maharatsy azy. Rehefa manao fanatitra zany de tsy fanatitra misy kilema maharatsy azy. Ohatra zao hoe manao fanatitra ianao ranabavy na iralamalala ao amin'ny tompo na ampanaovinao fanatitra ny zanakao de ataonao ariary zato sady efa ariary zato mbola rovotra ihany koa le izy. Misy rimbona le vola. Misy karazan'olona tsy fatako hoe nakavola tany amin'ny banky ve izy sa hoe nandray karama tany ampiasana ny tany na nisy fitahiana ny tsy haiko azo ny tany ambadika tany de tao anatin'le 50 000 na le 25 000 na le 10 000 nisy 10 000 rovotra de iny anazy nataony fanatitra de ndraindray rehefa manisa fanatitra de hita ao misy 10 000 rovotra misy 50 000 rovotra misy 5 000 rovotra de gaga ianao hoe inona raha zany eo anaty eritreritra an'le olona manao an'izany. Zany angely antsoina misy kilema riavany satria nahoana mahatonga azy misy kilema raha ohatra hoe andeha hividianana hazo anaovana ny trano iny a Betlehema anjodany iny ozy le mpivarokazo tsy mety aminay ty rovotra ny volanareo dikan'izay efa tsy ilaina ange zany iny vola iny raha 25 000 nandeha hoentinao ery amin'ny mpanakalo ery amin'ny banky ery 25 veny andeha andanin'andro andeha hoany de ty mba atakalo vola vaovao fa rovotra. Fa ampianarina ianao zany rehefa andeha hanao fanatitra tsika de atao fanatitra tsy misy kilema tsy misy rovotra ny vola atao fanatitra ho an'Andriamanitra tsy voatery vola ihany mety manatitra voaloam-bokatra ianao de voaloam-bokatra zany ho an'Andriamanitra no naterantsika le voaloam-bokatra de zavatra tsara no aterina ho an'Andriamanitra. Ohatra hoe misy zavatra omena ho an'Andriamanitra ndraindray misy olona manana an'izay toetra zay ohatra hoe misy fitaovana ao an-trano ohatra tiany ampiasaina omena ny asan'Andriamanitra de zao fitaovana efa simba fitaovana efa ndraindray mandeha de ndraindray maty ndraindray mandeha de ndraindray maty no ateriny azy ho an'Andriamanitra efa misy kilema zany. Rehefa manao zavatra ho an'Andriamanitra zany tsika raha lasy ranabavy de zavatra tsy misy kilema zavatra tsara no aterina ho an'Andriamanitra. Rehefa manao fanatitra vohomana tsy vola mikorokorotra be afenina ohatra le 500 na le 100 na le 200 de atao ao anaty tananao aforotra lasa kanety kely le vola de iny no atao fanatitra tsy atao an'izany rehefa manao fanatitra fa ampianarina ianao azo atao misy kilema mihitsy ny fanatitra aterinao ataovy mitsotra tsara. Taloha tam'izay vao nanomboka ny vava atao vola madio tsara mihitsy ny atao fanatitra ho an'Andriamanitra. Tiako tenena am'le vola madio tsy misy kilema satria na le vola le mioroko tsy hoe mitsangana ny hafa manao fanatitra de mba mitsangana koa ianao fa isika manao fanatitra io tady fankasitrahana amin'Andriamanitra. Donc tonga de apiko kely ny verset mba afahatsika rehetra mahazo tsara. Levitika kosa 2:2 manomboka ny 9 no 7:10